Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Lay mpiandry tsara. Lioka 5:10. Fotoana vitsy lasa izay dia nitondra fiara tamin'ny lalana migodana. Nisy ala tsara tarehy manodidina. Tany mboloboka sy sa. Ary avy eo dia nahita andian'ondry aho. Fantatrao ve fa ny feon'ny mpiandry azy ihany no arahin'ny ondry? Ary tsy te heny feo hafa ankoatr'izay izy ireo? Fantatrao ve fa mora reraka ny ondry ary tsy afaka miaro tena? Fantatrao ve fa tsy mahay mahafantatra ny toerana misy azy ny ondry? Tsy afaka hita ny lalana makany an-trano tahaka ny alika na ny soavaly izy ireo. Ny ondry dia tena mila mpiandry mba hitarika sy hiaro ary hikarakara azy ireo. Mila izany koa isika. Isaky ny mahita ondry aho dia matsiaro ny zavatra nolazain'i Jesosy Tompo. Izaho ny mpiandry tsara, ny ondriko mihaino ny feoko, ary izy ireo manaraka ahy. Izy no mpiandry tsara, ary isika no ondriny. Nanana ondry zato ny mpiandry ondry iray. Nentiny ho any amin'ny hay-maitso sy ho any amin'ny loharano mamelombelona izy ireo. Rehefa nipoitra ny bibidia, dia hitany avy hatrany ilay loza. Ary niaro ilay andian'ondry izy. Tsara fiarovana ny ondry rehefa eo akaikin'ilay mpiandry ondry. Nentin'ilay mpiandry ondry nody izy ireo ny arivo. Ary ny sainy mba ahitany hoe ao daholo ve izy rehetra? 7:70, 8:70, 9:70, 9:70 fotsiny. Tsy ampiray ny ondry. Nandeha tamin'ny lalana izy dia very. La ny hery sady reraka izy dia niantso vonjy. Tsarovy, fa very ny ondry raha tsy misy mpiandry. Fa ilay mpiandry ondry tia ny ondriny ka nitady azy nandritry ny fotoana ela, mandra-pahitany azy tao anatin'ny bosaka. Tampifaliana lehibe no nametrahan'ny ondry teo antsoriny ary nitondrany azy ho ao an-trano. Tsara fiarovana ilay ondry izao. Hoy ilay mpiandry ondry tamin'ny namany. Avia raha mifaly amiko ianareo satria hitako ny ondriko very. Tena zava-dehibe taminy io ondry iray io. Nitady azy izy ary nahita azy. Ary tiany izy. Jesosy no mpiandry tsara. Fantatrao ve ny feony? Te hanaraka azy ve ianao? Azo antoka ny fiarovana anao miaraka amin'ny Jesosy. Omeny antsika izay rehetra ilayntsika. Miaraka amintsika foana izy ary tsy mamela antsika ho irery raha misy ny olana. Na izany aza maro ny olona miataka lavitra azy ary mandeha amin'ny lalana tiany. Azonao an-tsaina ve hoe nahoana izy ireo no nanao izany? Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.